Les systèmes de mesure de la pauvreté au niveau international et au niveau local n'est pas pareil. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux dans la campagne, mais ils sont heureux. S'ils touchent 100 euros, ils sont heureux. Donc les baromètres de mesure ne sont pas pareils. Et c'est ce que je disais toujours aux Malagasy, on peut vivre heureux. Anaraka vetivety ny andry ny rina rajoelina indray isika aloha vetivety ao anatin'izao fotoana izao ny fivagnianany tao amin'ny TV5 Monde omaly zany resadresaka tamin'ny mpanao gazety tany ho arahantsika foy vetivety zay nambaran'izay raha ny resaka makasika ny resaka fahantrana ny resaka zava-misy eto Madagasikara zany amin'ny hoe mahantra sa tsy mahantra, miadana sa tsy miadana ny vahoaka malagasy ao anatin'ity Madagasikara tsy maintsy mandroso ity. Aleo aloha inotsika vetivety izay nambarany filohan'ny République Andry Nirina Rajoelina izay. Vous savez, il y a toujours des chiffres qu'on essaie de caler et de mettre dans notre tête, dans la tête de la population. Vous savez, les systèmes de mesure de la pauvreté au niveau international et au niveau local n'est pas pareil. Et quels sont vos chiffres alors? Moi, ce que je peux vous dire, vous savez, il y a peut-être quelqu'un en Europe qui pourrait toucher 600 euros ou le SMIC, je ne sais pas, c'est 1200 euros ou un peu moins ou un peu plus actuellement, mais qui vit dans la pauvreté. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux dans la campagne, mais ils sont heureux. S'ils touchent 100 euros, ils sont heureux. Donc les baromètres de mesure ne sont pas pareils. Et c'est ce que je disais toujours aux Malagasy, on peut vivre heureux sans les mêmes barèmes que le monde nous impose. Donc certainement à Madagascar, on vit, une grande partie de la population vit dans la pauvreté, et moi je suis là justement pour apporter et améliorer surtout le quotidien de la population malagasy, d'augmenter leurs revenus, mais surtout de combattre cette pauvreté. Je ne dis pas que la pauvreté n'existe pas, mais je suis là justement à mettre tout en œuvre pour combattre cette pauvreté. Toy zay ny ampahany nambarany Andry Rajoelina azafady indrindra tompoko tao anatin'izay rehetra izay nalefa mihitsy ilay izy ahafahantsika any an-tokantrano any amin'ny toerana rehetra any miaino an'izay sy nafantatra an'izay toe-javatra nisy izay raha toka nanana an'izay resaka fahantrana zany moa no tena nambarany teo raha fitipitianany amin'ny hoe tsy mahantra tsika fa miadana tsika fa tsy mitombon'ireo resaka taremarika izay sambatra ny malagasy na dia tsy mandray an'izany vola inona moa zany ny resaka SMIC, ny resaka vola PIB zany ao amin'ny andavanandro sambatra ny malagasy na tsy misitraka herinaratra aza any amin'ny tontolo ambanivohitra any dia sambatra hoy Andry Rajoelina ao anatin'izay ary tsy inona zany tsy hitantsony zay anambarana azy fa izay zany no isan'ny faneho-keviny teo tao anatin'izay raha hidirantsika tsirairay ilay izy tao anatin'izay fanazavana foy izay dia tsy araky ny fanambarany hatramin'izay moa zany ty resaka taremarika ty tsy mitombony ireny ozy izy ary tsy marina tsy mandaitra eto Madagasikara reny taremarika hoe firenena mahantra indrindra maneran-tany, folo mahantra indrindra, telo mahantra indrindra maneran-tany tsy mandaitra tia Madagasikara zany rehetra izany zany tsy atia Madagasikara tsy mety atia Madagasikara reny etude ataon'ny olona nianatra tany Harvard sy ny université matanjaka manam-pahaizana amin'ny resaka
toe-karena ireny nanao fikarohana nandritra ny fianarana sy fikarohana nandritra ny taona maro fa mety amin'ny firenena any Afrika sy amin'ny firenena ao amin'ny ranomasimbe indiana toy ny Comores sy ny La Réunion sy ny manodidina sy ry zareo any Afrika sy ny any Azia sy ny manodidina any zany mety maneran-tany zany reny taremarika mivoaka sy reny tondro hitarafana ny amin'ny fahantrana sy ny fijaliana sy ny fahoriana iainan'ny vahoaka reny fa eto Madagasikara ihany tsy mety zany fanadihadiana sy taremarika calcul apetraka ireo manam-pahaizana amin'ny resaka toe-karena amin'ny resaka statistika amin'ny resaka fanadihadiana ny amin'izay tany fantrana sy tahany fahasahiranana sy fijalian'ny vahoaka izay aty amintsika ihany no tsy mety zay taremarika zay zany fa ny aty amintsika sambatra hoy Iandry Rajoelina ao anatin'izay raharaha zay ny ataontsika hoe marika entina manondro ny fahantrana na ny fandrosoany ny firenena iray indicateur hoy izy ny fitenenana de le hoe sambatra ny malagasy na tsy misy jiro raha fa mety misy zavatra angambany ao ary mety zay mihitsy zany no tsy hanomezana ny ty jiro ty tsy histrahana herinaratra satria efa sambatra zany ny vahoaka malagasy de tsy mila herinaratra ny 5,100 ny malagasy raha ny taremarika moa no misitraka izay herinaratra zay fa efa sambatra zany idirantsika eo tsirairay le resaka satria ny resaka sakafo koa izy re ao anatin'ny anany ao ny amin'ny hoe malagasy tsy mihinana fromage fa mihinana vary sy teniny tao anatin'izay idirantsika eo ny resaka sakafo sy ny manodidina zay fa ty herinaratra ty aloha zany no isan'ny nambarany hoe sambatra tsy hoe tsy misitraka herinaratra de tsy sambatra ao anatin'izay ho nasaina lozika ihany izy raha ny teny an'iny satria alaivo sara an-tsaina hoe enao na ntanina ary makasiky ny zavatra iny tsy maintsy hitady zavatra izy tsy maintsy hitady zavatra olazainy izy rehefa tratrany fanontaniana ny zava-misy eto amin'ny firenena tsy maintsy hitady valiteny ahafahany manamarina ny tenany izy hoe za de niasa na de io ara ny vokatra résultat nitondrany tao anatin'ny taona maro ny tantaniny any Madagasikara zay tsy azotsika adinona mihitsy fa efa mandaroa ny ampiny tamin'ny teteza mita any mananika ny 13 taona any Andry Rajoelina no nitantana nyty inona ary le vokatra firenena ity ny vokatra iarahantsika mahita io anatin'izay eo ihany koa la hoe sambatra raha any amin'ny tontolo ambanivohitra zany sambatra raha nambarany fa iarahantsika mahita ny mpivarotra amoron-dalana eto Antananarivo renivohitra zay manao sakas voalavitra zay na izy ilazava polisy municipal ao anatin'izay matoy ny olona miakatra aty amin'ny tontolo andrenivohitra mitady asa de mijaly sy sahirana izy any amin'izay tontolo ambanivohitra izay tsy mety tsony lay resaka fambolena sy ny fiompiana satria tany raisitsika ohatra 5 ara ohatra no lovany tamin'ny teo aloha avy eo ry zareo niteraka de lasa iny no tsy ampy lay tany ambolena ao anatin'izay de miakatra ty andrenivohitra ty mitady zay tsaratsara kokoa satria tsy sambatra izy tompoko tsy sambatra ao anatin'izay satria raha vazo mitovy ihany tsy hita rano ao anatin'izay ho le fomba fiteny zay raha sambatra raha tena mety ny any amin'ny tontolo ambanivohitra any tsisy marina mafy zay mahatonga Andry Marjona mbola mijanona ny varadrano mbola mety ny azy any aloha fa raha tsy mety ny azy efa mipetraka tery Analakely tery Ry Marjona tao anatin'izay rehetrarehetra izay fa matoy ny olona miala any amin'ny tontolo ambanivohitra miakatra ety andrenivohitra de mahatsiaro mijaly izy ao anatin'izay ny resaka tsy fandriampalemana ny resaka herinaratra zay ilainy zany ao anatin'izao fa tsy hoe tsy sambatra rehefa tsisy herinaratra adaly izy zany mividy an'ireny resaka miinvesta ozy ny fiteny anatina panneau solaire hoe tena mety ny kisoa de mividy panneau solaire sy ny batery sy ny sisa mba hisitrahana an'izay herinaratra zay satria mba mila mihaino de ahoana ny fandehany zareo any ka mila n'izay herinaratra zay ka tsy maintsy mividy an'ireny aloha zany eo anatin'izay fa le jirama mbola ela be vao tonga any sady natonga raha tapatapaka lavatra eny amin'ny CCI vato ny zavatra misy ao anatin'izay rehetra izay de zay no mahatonga ny olona miakatra ty andrenivohitra satria tsy mety ilay ny ankamaroan'ny malagasy de tsy misitraka an'izay sakafo intelo isan'andro zay zany vary zany
efa tantara manaraka ny arabe zany fihinanam-bary zany eto Madagasikara zay foto-tsakafo satria clésar faranareo le izy ao anatin'izay nareo mikajy ny sopotra arabary aty amin'ny ranomasimbe indianina 12 taona nareo zay tonga saina am'izay ao amin'ny ao anatiny ihany koa matsy ao rindrinao izy miresaka an'izay hoe ty Madagasikara ty tena tsy androso misy ty Madagasikara ty raha tsy resaka fambolena no atao lara-pamehana raha tsy izay fambolena zay no irosona sy atao moderna ao anatin'izay hoy Andry Nirina Rajoelina ka tsy maintsy raha tsy izay fambolena zay no ataontsika moderna sy manara-penitra de tsy androso i Madagasikara ao anatin'izay irosona ny resaka industrialisation na ny resaka zay fanaovana ny fambolena ho araky ny tokony ho izy moderna zany ao anatin'izay hoe ampitomboana avy telo eny ny tahampamokarana isan'ny hektara raha resaka vary zay isika hoy Andry Rajoelina zay 12 taona ho raha zazy zany efa tsy efa afaka CP zany efa miketriketrika ny BPC ndray zany de efa anatin'izay vao tonga saina ilay mambahoaka ny amin'ny hoe le fambolena ny tokony atao lara-pamehana eto amin'ity firenena ity nefa lay taremarika ka le taremarika mihitsy moa zany de iny koa zany mety tsy ekeny any koa zany 20 isan-jaton'ny malagasy tantsa ao anatin'izay asa sa tsy haiko zany zao tena tsara nantarina ihany koa tao anatin'ny rehefa tsy mitombona ihany zany iny etude hoe namoaka ny 20 isan-jaton'ny malagasy tantsa iny asa 4 isan-jato zany Andry Nirina Rajoelina no tantsany malagasy ao anatin'izay satria ny azy ny taremarika avoakany manam-pahaizana sy ny nanao fanadihadiana tsy mipersa eto Madagasikara reto fa hafa mihitsy nitondro hitarafana ny resaka eto Madagasikara ary raha io fomba fijeriny Andry Rajoelina io de tena androso le Madagasikara zalahy androso le Madagasikara rehefa mandroso le Madagasikara matoa tsy ireny no tondro hitarafana ko ny any ambanivohitra rehefa sambatra hoy Andry Rajoelina ao anatin'izay omentsika sehatra ny mpiaino rehefa amin'ny 1.10 ireo amin'ny fidirana mivantana ao anatin'izay resaka hoe efa mandroso zay Madagasikara zany efa sambatra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra efa miadana ny ety amin'ny tontolo andrenivohitra ao anatin'izay rehetra izay isan'ny zavatra nambarany ireo sy naneho ny hevitra tao anatin'izay fitafatafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety vahiny izay mahakasika zay tontolon'ny fambolena zay moa efa nisy fotoana tany amin'ny taona 24 tany resaka fambolena fa fambolena artemesiany resaka tamin'izany hoe anavitra nyty Madagasikara ty fa tsy vary aloha fa rehefa nandeha zany ny fotoana de nampianarin'ny fotoana teny ny mpitondrantsika de nahita izy hoe ay vary ihany lay antenaina fa anavitra ny firenena ary mikatsaka no sopotry ny ranomasimbe indiany tsika resaka zay tsika satria raha ny zava-misy any atsangy an'izao hoe midina any atsatsika aloha tsika midina any atsa fa tsy miresaka ty andrenivohitra ty ny tontolo ambanivohitra rehefa manontanytantsahantsika mba fantatra fa nisy resaka zao taria tany andrenivohitra nataon'ny fitondram-panjakana inona ny fiatraik'an'ilay izy taminao fa ny akamarony tsy mahafantatra sady tsy miresaka tsy manantena an'ilay izy de zay le fanontaniana hoe oentinaiza zany le fampandrosona ny tantsasy ny tontolo ambanivohitra raha izay tontolon'ny famokarana zay satria reo ny olombelona mamelombolo ny tany mikarakara ny tany ahafahantsika mamokatra ao anatin'ilay raharaha hitondrako ny famakafakana kely amin'ity ny makasika ny raharaha tany ambatondrazaka tany sy fotoana maromaro lasa izay ahoana moa no afahantsika mahita vokatra any amin'ny volana febroary tsika ny amafy vary mitombona ve zany zavatra zany mbola adevitra zany fa ampitondra le izy metimety aloha fa raha ohatra hoe amin'ny lafin'ny teknika raha volana febroary zany vonao vao amafy vary ohatra ny hafahafa ihany zany de zay nandrasana am'izao hoe reny varina fafy tamin'ny volana febroary ny zaraina tany ambatondrazaka reny ve aiza ho aiza izy am'izao fotoana zao niakatra ve izy de nitombo kokoa nohon'ilay vary izay anazatra teo aloha ve ny fitombony mitaky an'izay ataontsika hoe fitondrana taremarika na ny fanaporofona ny vokatra zay sika am'izao fa la ny andro mitanisa tetika azy la ny andro mitanisa zay fampanantenana ao atao la ny andro mitanisa an'izay ataontsika hoe entina manohatra n'lay olona milaza ny zavamariny eto amin'ny firenena lasa communication fotsiny lay resaka atao fa tsy misy vokatra mivainga
entana azo raisina mihitsy eto amin'ity firenena ity raha mpiakatra avy telo na efatra ny vokabarina antsika eto Madagasikara amin'ity taon'ity inona ny zavatra nataon'ny fitondrana nanampy an'ireo tantsara eo a tao anatin'izay a fotoana maro volana maromaro melohany amin'izao fotoana satria ao anatin'ny fotoana ny fararantsika amin'izao fotoana zao a aiza dio zany mety efa misy tombona ave zao hoe tamin'ny faritra iza niakatra firy taonina isaky ny hektara ny vary niakatra ohatry ny ahoana izay vary zay sa hoe efa niakatra fotsiny vary tsisy tombana le izy ao anatin'izay ny tiana resahana hoe nisy faritra vitsivitsy teto ny zarana zezika ny zarana masom-boly ampy very raha reo faritra reo fotsiny fa manerana ny Madagasikara 80% de mpamboly avokoa aiza hoaiza zany sa hoe misy apahany kely omena de atao serasera de hoe efa mety efa manao azy zay rehefa aveo le izy tsy mamokatra de hoe zaranareo ary fa nimpitondra nanao an'io fa raha tsisy ary ny teo a efa zavatra hafa no nitranga teo zay zavatra zay mila tsy hivitsika foana zay a ho an'ny tontolon'ny famokarana sy ny fambolena eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny tantsara eo inona ny ataon'ny mpitondra amin'ireo satria reo ny mpikarakara ny tany reo ny mpamboly ny zavatra hoanina ty andrenivohitra ty reo ny karakaraina raha te ho tratra le tanjona fa tsy ny olona miasa borao mitatana tetikasa amin'ilay fahavitantena ra-tsakafo a no tobofana tetibola de le tantsara i zany a tsy mahafantatra ninona mihitsy hoe inona ary ty zavatra tao ty ny ao anatin'izay ihany koa ny zavatra hita mitoy zany ny resaka abobo eto amin'ity firenena ity efa nahazo ny anjarany reo filoham-pirenena sy ny prime ministre mpitarika amin'ny ranomasimbe indianany amin'io sopotra amin'ny rarabara aty amin'ny ranomasimbe indianina zany Madagasikara zany atao anatin'ny taona ho avy raha ny nambarany io zany ny ireny moa efa nambara tamin'ny 2024 tany zany resaka hoe fahavitatena ra-tsakafo tsy maintsy hotratrarina izany fa ny zavatra nisy aloha de ny totofana ny tanimbarina naovana autoroute tao anatin'ireny no totofana ny tanimbarina nanaovana tetikasa maro samihafa de ny trosy Madagasikara nanaovana ny téléphérique tao anatin'izay zany hoe hafa ny ambarany vava de hafa ny ataon'ny tanana amin'izay filoham-pirenena zay ary tsy mahagaga raha izao lay toejava-misy eto amin'ilay firenena tsy mahagaga raha tsy androso ary mbola tsy androso ilay Madagasikara de tsy mety mandroso eto mihitsy raha izao toejava-misy zao fa isotro rano vetivety aloha izahay de rehefa avy eo tsika mandray ny interview mba reto amin'ny fandarany sika rehefa avy nanaraka an'izay faingo vetivety izay sambatra lasa atao-mbava foana ilay sambatra teo aloha raha Guinness ao anatin'izay fa raha ny fahasambarana hita aloha zany sy ny fahasambarana fantatra de Ian'ny Rajoelina sy ny manodidina azy satria de efa sady mizaka ny zoam-pirenena frantsay ny zanany mianatra any an-dafy efa milamina ny fiariana any an-dafy zany zao no hita hoe sambatra aloha fa raha ny toejavatra misy eto amin'ny firenena de izahay tsy sambatra aloha zany ary mbola tsy miadana sy ofinaritra arak'ilay iram-pirenena iroso amin'ny famakinany SMS isika aloha de rehefa aveo mandray ny antso atarby satria maromaro ihany koa izy ato no voaray amin'izao fotoana izao de efa mampiomana anareo zay hiditra mivantana rehefa aveo fa maka kely ny SMS vetivety ako aloha ao anatin'izay mbola tsara koa lo Madagasikara mampandroso firenena hafa mahamenatra tsy mety mandroso hoy ny mpiainaontsika avy any Antsiranana ao anatin'izay SMS izay miaraba ny fandarana de ahoana fandehany zanadrika tsy manome kanja andaboy ho an'ny basy toliara ho fiarovana ny vahoaka ny mpitondra fanjakana tsy manome ny kanja ny 13 mai ho an'ny vahoaka tsy haiko ihany koa ny antony ory mpitondra lay manao vaindralahy tsy marary ty ianareo merci hoy ny monsieur Barry avy any Toliara any bonjour koa tapatapaka toy aminay aty Toliara toy izao azafady tapatapaka ho ny fandarana de ahoana ny fandehany amitaina amin'ny tompona andraikitra izay ho anareo avy any Toliara any maromaro ny SMS voaray makasika an'izay tsy fahatombanana misy any Toliara izay efa nampitaina tamin'ny tompona andraikitra akory nareo Bruno avy aty Toliara ihany mampalahelo aloha tsy misy afaka miteny ny mpanohatra ao Antananarivo tamin'ny fahatongavan'ny président frantsay
salama dia hoana ny fandehany tamin'ny fanadiovana ny rova azany betsaka ny amontana sy aviavin'oratsanany zay tena asiny fiandrianana hoy ny SMS voray atrany salaminareo tompoko tana marina zany fa malagasy tena folaka ary voaota asina nosimbatany ty mpitondrantsika ity isika tsy izy zany fa andry rajoelina de hoana ny fandehany fanamarena kely fotsiny rehefa miresaka kolotsaina malagasy nareo de aza sina teny vahiny mihitsy ny fanazavana voray tompoko ao anatin'izay bonjour kolo FM nareo merina aza manao an'izany tsika aloha tsy ina moa zany tsy tsara ny Madagasikara iray ihany ho an'ny ty namanamana de SMS ty Madagasikara iray ihany ao anatin'izay ary tsy tsara ny misara-bazana fa iray ihany ny malagasy na aiza misy azy ny ataon'ny sasany rehefa tsy hita ary le olona ko mbola tsika samitsika ihany ve karakory ma dino mangataka hira koa ny namatsika ato salama tompoko mila miroso amin'ny action tsika fa efa tena tsy lasa trony ty hoy ny SMS de hoana ny fandehany aty aminay de mirongatra ny vakitrano ireo mpitandro filaminana tena miaramiasa amin'izy ireo tena mijaly izahay rehefa mandefa SMS ho isika de tanina trany na koa amin'ny antso taribiny amin'ny hoe avy aiza isika io isin'izay fifankalalana sy fahafantarana izay salama kolo bobo avy aty Toliara ny foko vesony masokory ihany no tompony Toliara ity fa tsy baza Toliara ny mahagaga koa tsy mba matsiaro 2 minitra ho an'ny papa ihany rajoelina kanefa mba nangataka tsodrano tamin'ny any talohan'ny fifidianana hoy ny SMS izay voray nisy filo Mauriciana ngamy raha tsy diso no nanao an'izay hoe ao aloha tsika hitsangana 2 minitra ho fahatsiarovana ny fahalasana ny papa tao anatin'izay fa Andry Rajoelina mbola variana tamin'ilay fampanantenana amin'ny herinaratra fampanantenana amin'ny fahavitateran-tsakafo sy mbola ny fanjevo tamin'ilay fahatapahany herinaratra omaly izay de hoana ny fandehany Paulin avy aty Toliara gaga ihany za amin'ilay fandalovany Emmanuel Macron fa tsika ve mety raha miaina amin'ny loto rehefa mandalo hoe Emmanuel Macron hoy ny fanontaniana apetrany salama de hoana ny fandehany tsy azoko de hoe rehefa iza no miditra ao amin'ny lapa de azo atao ny makasary de rehefa iza de tsy azo atao sa hoe tompony mangatakatiny isika salama kola Emmanuel avy aty Toliara anty fitondrany ity ny fahefana sy ny hery zay tiany atao de mety miantso ny gasy irahina anohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena hoy Emmanuel tao anatin'izay tena mampalahelo reo malagasy mirombelona amin'ny fahantrana hoy ny SMS izay voray iroso amin'ny fandraisana ny antso amin'izay isika amin'ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 izany raha efa misy ny antso vonona de ampidiritsika avy hatrany efa afaka miditra amin'izay ianareo izay efa ny insista maromaro tao anatin'izay anareo amin'izay ary ny sehatra amin'izao fotoana izao atao amin'ny fandarana de hoana ny fandehany rehefa manao hevitra de tanina trany atao ampamendrehana anatin'ny fifanajana tanteraka isika rehefa miantso zany miditra mivantana atao anatin'ny fandarana de ahoana ny fandehany ao anatin'ny fampitana izay afatra izay mila mifanazy tsika tomboko lasy tomboko vavy ary ihany koa mba tonono io avy sika de tsy adino ny afatry lora Guinness ny amin'ny finoany onjapeo ary ao anaty finday tsika nomeno efa misy ny antso tafiditra raisitsika avatra ny teona ny fandehany finoana onjapeo araka ny nambara teo finoany onjapeo rehefa miditra isika raisitsika ny antso manaraka rehefa misy vonona ahoana ny fandehany
rehefa miditra sika hoe de vino lay onjam-peo fa Laura Guinness ane mahasika izy ary ao anatin'izay vino ny onjam-peo rehefa miditra ary ao anaty finday no miaino isika de amin'izay maheno tsara ny fifandraisana ao anatin'izay fidirana mivantana izay ndao ary efa maty angamba ny onjam-peo an'ity olona miditra ity de ahoana ny fandehany eny tompoko efa tafiditra oety ny fanekevitra ya rehala avy eto andrefanambojanary any eny tompoko ndao ary ny avy any andrefanambojanary za moa zany amin'ny resaka fampandrosoana ty raha mba sitraka anareo raha sitraka ny ranabavy Laura Guinness mba 3 minitra raha ohatra hoe alors 2 minitra ihany fa maromaro ny olona tonga de oety le izy fa manjary very ihany le fotoananao eny ary ndao ary zany fampandrosoana moa le resaka eto mikasika ny base toliara ny faritra atimy zany za zany mitodika amin'le hoe foko mialatiny amin'le resaka miteny hoe foko ve sy masokoro satria le secteur primaire ny zareo voatona ary ro simba amin'ny fisokafan'ny base toliara ny fanjonoana fiompiana sy ny fambolenana ny masokoro mitodika anareo vezo aby zao rolahy nareo fanamba hoe vadina mpanjony zany mpanjona toliara reo zany tokony mba natao nanokafana fikambanana ohatran'ireny hoe fivaza fivapo fivami nofanina reny vehivavy sy atao prioritaire ny vadina mpanjona hoe hofanina amboatra sardine ohatra satria le vadina eny maka an'ile cour première ry andriaka ry anaty ranomasina ry de izy hofanina izy amboatra sardine ohatra asiana fanamboarana sardine ao amavady première ao toliara de rehefa avy zany le cyclone satria tsy afaka mendreka ny vadiny zareo de mba afaka mivarotra sardine ny vadiny amin'izay fotoana zay rehefa miroborobo le orinasa de mba afaka mitaona an'izay vehivavy tianasa zay lazain'ny filoham-pirenena hoe ny vehivavy mera célibataire tsy agnisan'ny manapodika ny firenena tiako de mba raisina koa zany rehefa miroborobo le orinasa raha tena manataigna itinyko Roberto sy gouvernoura io zay ny tokony ataondreo toliara eo mitody koa laha zao nareo masokoro alako boka toliara 2 ato fa tany esako ina hectare commune rurale miaro miandra mamboly vomanga zany tanàna zany na manampanao gazety aika zany vomanga io afaka anamboarana atao afaka anamboarana chips de maninona raha hofaninao zany le tanora tianasa ao de mba afaka hodiny koa iny ya ao anatin'izay antso izay mbola mandrahitra ny antso amin'izao fotoana izao mahakasika ity raha ampirenena amin'izao fotoana izao ity misy indray ny antsika manaraka ao amin'izao fotoana izao miaraba tompoko ona tompoko ona mifandehany de ahoana mifandehany batay avy aty izy amin'le base toliara aloha tena mampalahelo ny anaovan'ny fitondrana azy ary anay tena miaro anazy miaro ny base de koa ny fitondravany filoham-pirenena frantsay tena mampalahelo satria tsy mety ny ataon'ny filoha André Rajoelina fa mety mivoaka malagasy aho hiara itolona hanalazy amin'ny toerany zay no avy aty aminay makasitraka amin'izay faneho-kevitra izay raha fitinina aloha zany ny zavatra ambaran'ireo mpiantso amin'ny ankapobeny saika tsy mankasitraka izay nandalovany ataontsika hoe filoha frantsay teny amin'ny rovateny mandray ny antsika manaraka indray miarahaba tompoko salama tompoko de ahoana mifandehany de ahoana mifandehany avaisitsika zany de azaty ambotry manjaka ihany za zany maniry maso mihitsiny raha ohatra vongana eo io filohany zay fidy anazy io zay moa tsy fidy anazy hatany voalohany zay mitondrany tany de mifanorianay mivary foto-sakafo malagasy noho izany mangataka n'izay filoha hoe olany ao arinan'io zay mba tokony hoe alana le nanaovana le hoe ino moa le lalambe mikodana le nantotofana an'le tambary iny de tokony hoe mba alana izy zany de manarak'izay asaraina avokoa ny manohana ny hevitra le tovolahy teo aloha teo hoe betsaka faharoa manarak'izay tompodasady ny zavatra tsapako amin'izao fotoana zao zay mantsy amoron-dalana mipetraka ety ambotry manjaka de betsaka ny tanora maro eo amin'ny 9 taona 5 taona eo miteraka avokoa zany de mampitombo fahantrano zany rehetrarehetra zany mampisaky Madagasikara ka tokony inona vahaolana raisina amin'ireny
Toetra tompoko. Makasitraka anao ary ny hevitra moa tahaka ny terabary a samy mamoaka izay ambony a samy milaza ihany koa ny manahirana azy isaky ny toerana izay misy antsika tsy any aderina trano ny fampatsahivana rehefa ao anatin'ny antso a de vonoina ny vata vonoina ny radio mba hialana amin'ilay antsotsika hoe bruit ao anatin'izay a amin'ny fifandraisantsika any telefona efa ho avy indray ny antsontsika manaraka ao miarahaba tompoko ya toizako le fanazavako teo fa tapaka fa 2 minitra ihany moa le fotoana mitodika amin'ny longo baka toliara avao zao raha tena te hampandoso anareo tianiko Roberto sy gouverneur-ny faritra Timondrefana misy fambolena ao Tanimeva maninona raha regny na piroboroboana fambolena voanjo fambolena tongolo de mba mitodika amena varatra ihany koa misy an'izany commune atao hoe Tanandavangarage zany ziska Mbaikily de aty Kiloloaka koa commune Kiloloaka mamboly vary koa zany olona zany maninona raha hoe omena fitaovana reo olona reo ary mba atao ampanaovana fananana masina zany hoe de tataha manana tanimbary 5 hektara de lefa mifaninana reo 2 rakotsy de zay mahavokatra be indrindra eo omena dotation kibota fa tena mifonsa raha nga io tataha io raha ohatra hoe zany promesse menana azy hoe omena sarety de tena mahavokatra zany tokony hampandrosoana ny hoe resaky omena anaovana conviction ny tataha zany fa de base fitiavam-bola fitiavan-karena mitodika aminao zao André Matoa gouverneur tadidiko le teninao tamin'ny 2021 fa hoe nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana anao hanampiana ny fambolena tongolo tany Akazoa fa navilinao izy ny teninao tao atrano tika tamin'izay fotoana zay fa tika bary zay hoe aleo izy ataoko ty amin'ny tanyrazako ty fa reo bara reo izy ianao mangalatra ihany zany efa ny bara za tanaty trano tao iny nibasikalako tamin'ny tanako angazeta amin'iny fotoana iny fa hoe za tsy te hiditra any STFA ray aman-dreny satria ny zanako mbola kelikely tao Tanimeva foky tany manomboka tao manomboka tao ny tenena amin'ny gouverneur zany de mampalahelo ane hoe zany n'olona tao ray aman-dreny mety Timondrefana magnavakavaka ataony zareo akila bao zahay amin'ny Ohibasia Kazoabo Beroroa Sakara Bene ya tapaka moa zay antso zay satria efa migadona ny 2 minitra ny antsona manahy ny antsontsika manaraka indray ao anatin'izao fiantsona mivantana izao ato anatin'ny fandarana de ahoana ny fandehany miarahaba tompoko andratitika fa tonga agny pari fa mitombotsy eny macrogeny avy eny tety de hoe ao anosy-be ao zany misy raha kalikaline nao zay zany ny raha hitako fa tsy ho avy agny pari velively andro ajely esaotra anareo ahoana ny fandehany ya makasitraka amin'ny fandraisana anjara tao anatin'ny antso zay makasika ny tontolon'ny fivaniana ny filoham-pirenena frantsay teto Madagasikara izay mandray ny antsika manaraka indray miarahabo eny tompoko afaka miteny ya tapaka moa zay antso zay toy izatsika ihany ny resaka mandrapatonga ny antso manaraka efa tonga io sahady ary izy rahaba tompoko oui efa afaka miteny ianao iza ty ava izy eny tompoko oui amin'ny ahoany fandehana oui zao le izy i rajoel sy voany ny sasaky ny fambolena io allo oui afaka miresaka fa efa mandeha mivantana ianao am'izao oui sy voany io fambolena io tamin'ny 1981 idradradradra ny fambolena igny MFM hoy zay hoe fikarama piasa tany tokony ho raza faharoa tamin'ny 2004 efa niteny koa i Marc Ravalomanana ary nampiatra ze olo mamboly vary ka mahatratra ny hoatry ny hectare ambolena na miany vola ary moni karakarankeny ny fambolena izay miresaky fa hoe nahanihainy mikasiky fambolena tokony hojireny zay nay 80 na motsika teraky izy na 2004 nataona Valomanana faharoa manahaka an'izao mikasiky orinasa ao koa tsy hainy rajoely manao an'io raha ny haindreo hoe ilaina le orinasa
sy pinotandreo ny mba grosy tiako to Antananarivo ary ny Elemana koa raha nampota tituliara zay rehetra zay na ny fambolena sy opina tsendratsolo manao an'io nankasika le orinasa tsendratsolo manao an'io la ny hainy io orinasany Ravalomandoto sy pilotany zay ya makasitraka amin'ny fanehoan-kevitra mahakasika izay tontolon'ny fambolena izay raha mahita moa zany fa miovaova hevitra foana ny mpitondra sy ny mpitantana eto amin'ny firenena manana ny vinany izy taona maromaro lasa miova vina indray izy amin'izao fotoana izao miarahaba tompoko miarahaba tompoko oy dia ahoana ny fandehany Gilbert avy aty fihaonana ihany tompoko oy eny tompoko ya voalohany aloha dia misaotra anareo mpiandraikitra aho fa mahafinaritra le fanentananareo sy filazana ny tena zava-misy mba hahatonga saina an'le vahoaka ohatra ny raisiko kely le nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny TV5 moa izy iny TV Monde 5 moa izy iny dia sambatra ny mahasy dia ohatra ny mampalahelo any mahina an'izany fa aty aminay aty ambanivohitra aty zao dia tena mijaly ary tena fadiranovana fantrana tsy fandriam-pahalemana ny toetrandro koa anisany ka za tena gaga mihitsy ny olona tahaka an'ireny zany rehefa tsy mahalala na hoe sanatria tsy manambany fa rehefa tsy tena misaina dia ohatra ny heveriny adalo ohatra azy daholo ngamba ny olona dia ilazana zavatra tsy dia mari-potitra dia mety ho resy lahatra ka za zany tena mahita mihitsy fa io mpitondra antsika io zany dia ohatra ny hoe olona tsy dia ampifantaniana loatra dia miteniteny fahatany reny leto hiram-pirenena reny ary zao dia raha olona tena misainany mahamenatra zany ianao filoham-pirenena tsy mahay ny teny ny hiram-pirenena anao ka dia za eto dia miteny fa mbola hiteny indray zao amin'ny manaraka koa ngamba hoe mba ho soky teto Afrika Madagasikara amin'ny fambolem-bary amin'ny vokabary dia ataoko teny somary ohatrany ihany izy moa ialako tsy ny be dehibe fa ngamba indray hoe anao barazy ngamba eny amin'ny habakabaka ngamba io filoham-pirenena io dia mba hitombo amin'izay mba tsy miandry olana ny olona vao mamokatra fa avy hatrany dia maka rano avy eny amin'ny barazy eny amin'ny habakabaka